efatra mfitopolo ireo sekoly lasibatry ny fikasiany rivodoza fondi ny faritra Atsimondrifany miroso amin'ny fanadiovana ny sekoly sy ny fitrohana ireo rano miandrona amin'izao fotoana izao ny draine Atsimo Andrefana. Misy ihany koa ny paikady apetraka ho fanatratrarana izay fampianarana izay ho an'ireo sekoly izay lasibatry ny rivodoza. Misy ny ezaka lehibe zany amin'ny atao hoe fanadiovana an'ireny sekoly ireny ndrany fitrohana ny rano misy fa tsika mahafantatra ihany koa fa saky ny tolakandro na maraina zandroany na hariva de miala ny rano tonga ny orana dobo ndray mandeha de ny tena voamafina zany mbola misy sekoly vitsivitsy anisan'izay zany ny anketa tsokobory toliara centre 1-2 mahafatsy institut na izany azany ny sekoly reo afaka mianatra ihany vitsivitsy anatin'ny rano fa ny ankamaroany zany efa tavaverina ny sekoly toy ny ezaka zany fanadiovana ny rano anatin'ny 3 andro ty nanaovana ezaka lehibe indrindra mba tena amin'ny tana tanteraka andreo fa fitrohana rano ireo zay ezaka manokana atao mba anaovana hoe fanenjehana natao hoe rattrapage amin'ireo fotoana very zay mety nanelingelina fisotro ny fampianarana andreo zany midinika an'izay zany ny anivon'ny draine sisisikoa izay voakasika an'io olana io amin'ny fotoana zay. Na dia eo aza izay rehetra izay dia miezaka ireo tompona andraikitra isan-tokony eo anivon'ny draine Atsimondrifany amin'ny famerenana amin'ny laon'ny fanabeazana.